Miarabanao indray androany amin'ity talata ny fa 12 ny volana jolay 5 ity faly miaraka aminao indray androany iaraka hitafatafa aminao eto izarazara aminao somary ohatrany misy miteny nampome any le zavatra nataoko tamin'ny telo maraina vao tonga tamin'iny nanomboka tamin'ny roa teo nanao an'le izy dia ohatrany mampome anareo le izy mahafinaritra namanao le izy ny tiako tenenina aminareo zany hoe mialatsiny mety manelingelinanao foana veto fa tsy le zavatra ho fety raha mbola azonao atao no mizara manome dia ohatrany tsy manana raha rerahana zany mihitsy ianao raha vao resaka momba an'Andriamanitra ilaina no tsy hoe mampisehoseho hoe ohatran'izao ohatran'izao fa ilaina le izy mizara zavatra mba hahafahanao mampita amin'ny hafany zany atao hoe fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia tsy mitsahatra mihitsy ao anatin'ny fitoerana masina indrindra miaraka amintsika amin'izao fotoana izao ary miezaka foana izy manoro lalana mivavaka ho antsika miondrika mihitsy ny Jesosy mangataka antsika mba ho avotra antsika tsirairay avy donc miezaka ihany koa tsika zany manao zavatra araka ny tokony izy mba tsy hoe mampiseho anazy mavita na ohatran'izany fa kosa mba miteny hoe raha tsy vacances ianao dia tsy vacances koa Jesosy mba miezaka koa na dia vacances ary mba manao zavatra ohatran'ireny. Efa hitanareo teo amin'ny internet teo angamba ny programme antsika androany ataontsika angamba hijerijery misy zavatra anankiray tiako ho zaraina aminareo dia hiaraka manasa anareo hijery anazy an'ity hira ity alohan'ny hanombotsika ny fotoana antsika androany. Muzere
izy tena tianio tory amen. eny tompoko hitanareo io texte io fa izao malala ny hevitra ieverako anareo ho Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba nome anareo fanantenana ny any amin'ny farany ary hiantso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia hiaino anareo ahako moa ave Jesosy mahafantatra anao nafinaritra ny haino an'iny iriny zay ny antony nanaovako anazy manokana ohatran'izao mba ahafahantsika miatrika an'ity maraina vaovao ity anisany atao atombavaka izy iny tsy mila mivavaka ntsony zany tsika amin'ity fampidirana ity fa dia iny mivavaka tolotro anareo satria Jesosy dia mitanao miandry anao ary manome hery sy tanjaka anao amin'ity maraina ty vao mifono androantsika dia resadresaka zavatra anankiray zany hoe tsy maintsy hitanao ohatra ny teneniko hatraminao ihany hoe ao anatin'ny page Facebook ty zavatra ty mandeha ao amin'ny 100% adventiste ary ao amin'ny page na groupe lin ihany koa azadino fa ao anatin'ny YouTube dia afantatra anao ihany koa izy fa nisy problème kely androany dia alefako en différé izy ao amin'ny YouTube. Misy zavatra anankiray mba tiako zaraina aminao efa napetrako teto izy tamin'ny teny frantsay omaly fa alefako ataoko amin'ny teny gasy aminao araka ny fomba nandikako anazy. Tsika fiangonana adventiste dia tsy natao mba hafaly izao tontolo izao raha ohatra tsika ka mijery ny zavatra rehetrarehetra miseho amin'ireo mpaminany Zakaria, Isaia, iza koa moa Jonas sy nitsoaka tany anaty rano satria ny tenin'ny fahamarinana dia voahenjika ary mitsoaka matetika izy hatramin'ny androany nametrahana mpanontaniana ny amin'ny fahamarinana ara-pivavahana manondro fahadisoana izy fa tsy manalefaka azy ireo. Asongadin'izy io fiangonana io fa manana fahefana ao amin'ny soratra masina io fiangonana io fa tsy mampifanaraka ny tenany amin'ny lahateny manjaka na ny hoe angano na ihany koa hoe mijery zavatra any ananinany hoentina izarana hoe zao no fiainantsika amin'izao fotoana zao fa ny soratra masina no ao anatin'io fiangonana io. Ny adventiste dia finoana ara-paminaniana nandalina ny faminaniana amin'ny baiboly izy Daniel, Apokalipsy sy ny hafa ihany koa manambara amin'ny pasahiana ireo zavatra ho avy sy ny fahamarinany miresaka momba ny Babilôna sy ny marika ny Biblia ny fiangonana ny afatry ny anjely telo farany ny firaisana tsy ara-dalàna eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana ihany koa. Tsy tonga lafatra ny fiangonana nefa miatrika olana anatin'ny olana ara-panahy tahaka ny vondron'olombelona rehetra izy saingy manelingelina ny rafitra izay hoentiny tadio tsy natao ampifalifaliana ny afatry ny fiangonana natao izany mba anairana sy anomanana ary iantsoana ny olona hivoaka ao amin'ilay Babilôna lehibe indrindra izay sy andraisanao ny fiainana mandrakizay. Ohatrohatran'izao ny programantsika androany 10 minitra sekoly sabatra raiso ny fahazavana koa dia mandehana aminy faharoa ao amin'ny komba ny fiainanao tsy maintsy miova ny fiainanao ary vavaka miaraka amin'ny Jason Legrand ao anatiny atao intelligence artificielle. Aza atao mampitezitra anao mihitsy ny zavatra rehetrarehetra izay niteneniko anao hatramin'ny voalohany teo. Iny mety manelingelina anao zany zavatra zany satria tsy mifanaraka amin'ny finoanao. Nefa kosa tiako fantatrao fa misy antony matoa ny Laodika tonga eto amin'ity tany ity. Misy antony matoa ny Israely nomena hafatra manokana. Misy antony matoa ny apôstôly nomena hafatra manokana sy ny eglizy enina rehetrarehetra talohan'izany ary ny eglizy farany ho Laodika dia nomena hafatra manokana mba hanairana anao mba hiverenanao eo ampelantanan'Andriamanitra indray mba hahafahanao manompo anazy araka ny tena izy. Tsy miteniteny foana izahay fa miezaka amin'ny mpitiavana miezaka tahaka anao ihany koa satria tsy miteny mihitsy ny fahamarinana fantatra efa ao anatinay fa olona
ao anatin'ireo vondrona koa izay mitady ary miezaka manakatra ny zavatra lehibe izay tenenin'Andriamanitra aminay. Ndao ary tsika eno sahady ny zavatra izay zaren'ny 10 minitra sekoly sabata androany tondra ny lohateny hoe raiso ny fahazavana ka mandehana aminy. Miarabantsika tsiray avindray tsy tia talata maraina fa 20 volana Jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany ary koa mbola manana fahafahana indray ahazo ny heriny, ahazo ny toromarika ary ihany koa ahafahantsika mandeha amin'ny fahamarinany. Ilay anderantsika ny mofinenany io dia vavaka isika. Ilay Tompon'Andriamanitra mbola vepisaoranao zahay amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao indrindra raha eo izay mitona anay hatrany ihany koa anday ny teninao eto. Ka irezony tsirairay avy aroka tsy ho fahazaranay any no andraisana ny teninao fa tena sakafo ilay ny fananay tokoa. Ahafahanay mijoro, ahafahanay matanjaka ary ahafahanay mifandray aminao. Tenena ray fa voninkenanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinenantsika androany dia manao hoe raiso ny fahazavana ka mandehana aminy. Ilaina Mateo 5:14 manao hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tapon'ny tendrombohitra. Amen. Misy zavatra anankiray izay tena ifatohan'ny Sain'i Kristy indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy inona izany fa ny fiangonana eto amin'ity tany ity, satria ny membre ao aminy dia tokony aneho azy amin'ny toetra mampanahany. Izao tontolo izao dia natao hiaiky fa ao amin'ny fivavahana kristianina no misy ny fahamarinana masina izay mirakitra ary tsarobidy natao hampanankarena ny hafa. Tao anatin'ireo vanim-potoana ny aizina sy ny fahadiso-kevitra ara-pitondran-tena nandritran'ireo taonjaton'ny fifandonana sy ny fanenjehana ihany koa, ny fiangonan'i Kristy dia toy ny tanàna niorina teo amin'ny tampon'ny tendrombohitra. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia naseho tamin'ireo taranaka mifandimby ny fotom-pampianarana madio izay raketin'ny Baiboly. Mila miara-miasa amin'ny fiangonana any an-danitra nefa ny fiangonana eto an-tany mba hahatonga azy ahomby amin'ny fanabeazana eto amin'izao tontolo izao. Mila manokatra ny fony ny membre ao amin'ny fiangonana mba handraisana ny tara-pahazavana rehetra tian'Andriamanitra alefa. Misy fahazavana tian'Andriamanitra homena antsika araka ny fahafahantsika mandray an'izany, ka arakaraka ny andraisantsika no vao maika azahoantsika bebe kokoa hatrany amin'ny taratsy ilay masoandro ny fahamarinana. Mbola ao anatin'ny fotoam-pahasoavana isika tsirairay izao ao amin'ny sekoly izay hitakinantsika ho tonga mpianatra mazoto tokoa. Ampirisihana manko isika handeha mazava tahaka ny nandehan'i Kristy tao amin'ny mazava ihany koa. Amin'izany no ianarako sy ianaranao ny momba an'Andriamanitra ary ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao hoy Jaona. Ireo ny tenin'ilay niaraka tamin'iray fony tsy mbola ary izao tontolo izao raha nivavaka ho an'ireo izay hino an'Andriamanitra noho ny amin'ny tenin'ny mpianana izy. Ny fahalalàn'Andriamanitra eo amin'ny asany no tena siansa marina. Andeha hitombo fahalalàna ny tompo isika, mandra-paharesy lahatra antsika fa mahatoky toy ny maraina ny fidirana an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Fa na mahatoky maro no mandrafitra amin'ny fiangonan'Andriamanitra eto an-tany ary efa nampidirina ho ao amin'ny fifandraisam-panekena amin'ireo tamin'ny fampiraisana ny fiangonana eto an-tany amin'ny fiangonana any an-danitra. Efa naneraka ny anjely masina izy mba hanompo ny fiangonany ary ny vavahady ny fiaina tsy hita
tsy haharesy azy, ary raha mifikitra eo amin'ilay tompony fandresena ihany koa isika dia mino marimarina fa hibatana fanjesena. Amen. Tompo malala ho misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany, mangataka aminao izahay mba ampitoerinao anatinay ny fikirizana ary ihany koa ny faharetana ary ny fikatsahana, ny famasinana avy aminao, ka mba ho tahaka an'ireo fiangonana tany am-piandohanana, ny fiangonana ankehitriny hifototra ny tandrindra eo amin'ny hafatra ao ary ianao nieraka ao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, tsy nahafinaritra anao ve nieno an'iny zavatra iny ohatran'izay? Mahafinaritra be ao. Ok, iny no fiambenana maraina iarahantsika mandrakariva amin'ny Olivier 10 minitra sekoly sabata. Mahafinaritra mieno anazy a. Saika ampidiriko eto ilay Exodus manaraka fa tsy haiko na ho tafiditra na tsy tafiditra satria nefa tamin'ny 12 alina nanomboka tamin'iray maraina no nanomboka ny préparé an'izy ity tsy vitako raha tsy tamin'ny telo tany na tonga na mametraka vidéo anareo ohatran'izao mahafinaritra manao zavatra an'Andriamanitra rehefa tena miezaka ianao manao an'ilay izy tadio fa misy olona anankiray pasteur anankiray nampiovana ako satria ohatran'ny fanao ny zao tontolo zao ny zavatra nataoko taloha zany hoe tsy iza miteny fanao ny zao tontolo zao satria izy dia sahako amin'ny tsy mihera aminy ahako fa miteny anareo ohatran'izao fotsiny hoe nandeha vacances ary io pasteur io tsy teny anareo ny anarany ahako dia mahavita manao foana fitoriana filazantsara, zany hoe tsy misy fitsarana mihitsy izy na mandeha quelque part any amin'izay tany rehetrarehetra alehany any, mandeha any Seychelles, mandeha any ivelan'i Madagasikara, mandeha any États-Unis, mandeha any Canada, mandeha ty Canada, mandeha any Frantsa, mandeha any Europa, tsy misy tsy tonga dia miteny foana izay ny hitan'ny masoko tena tonga saina be anahako hoe mbola zay no hitan'ny masoko aloha, tsy fantatro ny hafa fa zay ny hitan'ny masoko ary tsapako ilay izy dia nampiovana ahako hoe ay wow, raha mahavita ohatran'izao ity pasteur aty za koa zany tokony havita zavatra ohatran'izany, tsika rehetrarehetra dia tokony havita zavatra ohatran'izany fa tsy petrapetra fotsiny tsy petrapetraka fotsiny ohatran'izao, zany hoe vao manomboka ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao dia efa miomana sady izy fo mandehandeha quelque part izy dia efa tsy mitsahatra mihitsy miteny ny anaran'Andriamanitra, fahasoavana lehibe zany ary misaotra anazy mihitsy ny ahako satria izy no nampianatra anahako nahavitako zavatra ohatran'izao. Hiditra amin'ny fandarana manaraka tsika, fandarana izay hozaraiko aminao androany dia tsy maintsy miova ny fiainanao, combat ny fiainanao adiniko nanova ny soratra amin'ny maintimainty io manana séquence na vidéo 4 minutes kely be tabe izy mahafinaritra be, tsy mihoatra ny 4 minutes zany ao anatin'ny TikTok sy ny karazany ireny, ny short, ny réel sy ny karazany ireny mahafinaritra satria efa hitany sahady, efa tsapany sahady hoe zao ny ilain'ny tanora amin'izao fotoana zao zao ny ilain'ny olombelona satria any amintsika any megady kely de kely tokony lafo sady kely de kely dia izay ny zavatra hitany ary izay ny mahatonga anahako mizara anazy aminareo any tsy maintsy miova ny fiainanao toroteny, fiofanana, fampiherezana. Ndao ary tsika hiaraka hieno ny zavatra nolazainy momba ny hoe combat ny fiainanao. Amin'ity orasotoana ty dia te hampahery anao indray ahako. Ny fiainana ry zareo tena combat. Aloha zay mihitsy ilazako azy le hoe ady mantsy ohatrany hoe somary anina kely fa le hoe combat izy tena ianao zany isan'andro dia mila tena hoe mianticiper an'izay combat zay, manampoady. Miala tsiny fa somary mifangaro kely indraindray. Manomboka androany zany ianao dia tsy maintsy miova koa ny fomba fiatrehanao amin'ny fiainana hoe mila mianticiper combat, mila
manam-poady zany ianao. Matoatsika mifo miala eo am-pandriana dia miady amin'ny torimaso. Matoatsika misakafo dia miady amin'ny hanohanana. Matoatsika miasa dia miady amin'ny tsy fananam-bola. Matoatsika manao an'ireo zavatra rehetra ohatra hoe mikotrana isika dia miady amin'ny fahalemena sy ny aretina. Matoa isika tena manao fomba rehetra miazakazaka sy ny sisa miady amin'ny hatavezana sy ny angezan'ny kibo. Matoa mianatra dia miady amin'ny abadona. Zany hoe fiainana zany dia tena komba azonao tohizana be dia be io lista io, fa ny tiako resahana fotsiny dia hoe isan'andro dia mila manam-po ady. Indraindray tsika tsy manam-po komba, fa komba ny fiainana. Aza malozolozotra, aza tsy raviravin-tanana, fa komba ny fiainana. Ary akoatran'izay hoe mahakomba ny fiainana zay dia isika mihitsy eto amin'izao tontolo izao ty no anatina atao hoe grand conflit, ao anatina hery mifanandrina lehibe mihitsy. Ary efa voalazan'ny soratra masina voatany amin'ny Genesis dia hoe tena hifanandrina, isy zavatra mifanandrina mihitsy. Ary isika zany dia mifanandrina isan'andro ao anatin'izany tontolo niady lehibe tsy hita maso, ny tontolo ara-panahy ny Satana sy Jesosy Kristy zany, Mikaela sy ny anjely. Misy komba eto amin'ity zao tontolo zao ty izay mandeha fa mety tsy hitan'ny masontsika fa voalazan'ny Baiboly. Fa isika koa zany dia zao hoe komba io fiainana io. Kazakivy zany mihitsy ianao fa komba, aoka hiady, miady. Ary zay no hoe misy teny amin'ny soratra masina zany miteny mihitsy izy hoe an Jehova niady fa ianareo angina. Marina zany an Jehova niady. Fa misy koa zany tena be dia be koa izy milaza hoe ndana miady, mivoa miady amin'ny Filistina, mivoa miady amin'ny Amalekita, mivoa miady amin'ireo olona tsy mifora ireo. Dia mbola misy koa ary amin'ny Timoty voalohany 2:12 io zany no tena tiako hotsindriana kely hoe miady tsara ny finoana azo ny fiainana mandrakizay. Misy ady ihany koa zany, tsy olombelona ny adivanao. Ary ny Efesianina koa dia milaza an'izay hoe misy ady ane, fa ianao mila maninona ozy izy, mila mitafy ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Ka eto zany dia zao hoe isan'andro vao mivoaka ny trano dia komba androany. Tsy fantatrao hoe tonga any am-piasana ianao, jerenao ny olona tsy nanintsina teo lasa mikomba aminao. Tonga any am-pianarana ianao lasa mikomba aminao ny olona. Tonga any am-piangonana azy, any am-piangonana olona tsy naninona mifankahazo teo. Ohatra ny toa dia nisy zavatra ny klika tapoka zany to dia nisy komba. Dia ho an'ireo izay miditra am-piangonana dia manapoza hoe misy komba koa androany. Ary ny komba zany dia tsy maintsy misy ady ny fiainana. Miady ho an'ny fianakavianao, maoka hikomba mihitsy ianao. Miady ho an'ny tokantranonao, miady ho an'ny zanakao, miady ho an'ny asanao, miady aoka hanapoady ianao fa aza malemilemy fotsiny. Ary aoka hiatehatra amin'ny Kristy ilay tompony hery rehetra. Jehova no manome anao ny hery hiatrehanao an'izany komba zany, fa tsy vitan'ny hery ny tenanao le izy. Matoa ianao mbola salama, mbola velonaina ao anatin'izao komba zao. Matoa ianao mbola mahita ny fomba rehetra ahafahana miesikiva na ahafahana miaro dia noho ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia tafio ny herin'ny Kristy ao anatin'izao komba izay atrehantsika izao. Fa ady istolona isan'andro izy tia, mahereza manapoiza ady aoka ho antisipenao foana hoe misy ady ndray androany, ady ndray vao mifoha marana, komba ndray androany vao mifoha marana, komba ndray androany. Dia manapo ady ianao fa vonona miaraka amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fitaovam-piadiana rehetra izay omeny Kristy. Mahereza ao anatin'izao komba zao ary azony ny fiainana mandrakizay. Na misy aza ny ady tadidio fa hifarana ny ady ary tonga ny an-danitra isika. Hifarana ny adinao amin'io aretina io, hifarana ny adinao amin'ny fitadiavana asa sy tsy fisim-bola rehetra. Hifarana izany ady zany rehefa ho avy Kristy amin'io fahafatesana io, mbola io fahavalo farany ho resena. Mahereza tohizo hatrany mitsangana indray ary aoka andeha hatramin'ny farany fa komba zao fiainana zao ary dia andresy ianao ary anoatra noho ny mpandresy ho voninahitry Kristy. Mahereza indrindra tompoko. Anisan'ny mahafinaritra ana rehefa miresaka mieno an'io rahalahy pasteur io mahafinaritra satria misy zavatra tsara foana teneny, manindrona dia indraindray manindrona nahako tanteraka ilay izy dia ohatran'ny kivikivy ianao nefa kosa hitanao hoe miainga avy any amin'ny aingam-panahy, any amin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra tenenina dia manindrona azy. Na ny teny fampaherezana be dia be ho antsika izy anjarantsika mandray an'izany tsy tokony ho kivy mihitsy ntsika fa tokony ho raisintsika izany zavatra zany dia hoentintsika hiatrika an'ity fiainana ity satria komba amin'ny fiainana araka ny teneny. Misy ady mifanandrina lehibe ozy izy tamin'ny voalohany teo dia tsy tsika mihitsy no tadio tsara fa misy teneny teo ihany koa hoe tsy ohatran'ny tenenin' Jesosy tsy miady amin'ny zavatra hitan'ny masotsika tsika
fa miady amin'ny fanaratsy amin'izay fotoana zay a dia anjaran'Andriamanitra no miady ho antsika na dia zavatra mitrangany Madagasikara raha ninona zavatra tiantsika atao satria malahelo mampitomany no mijery an'ireny fahoriana amin'ny pozina sy ny karazany ireny dia tadio fa Andriamanitra dia mbola mitana ny zavatra zao tontolo zao na dia mbola mahirara ny herisetra ataon'ny Satana. Misy teny namen'ny rahalahy Olivier anazy fa tsy tadidiko tao amin'ny salamo tao ovaly no tsy haiko na salamo fa 4:20 na fa 7:20 mila miverina amin'izay amin'ilay maritiko tena very tadidy be mihitsy ny ahako miteny sy efa mitsara an'ireo mpitondra manao tsinitsinina atsika olombelona amin'izao fotoana zao. Alohan'ny hamarana ankazo tanteraka satria mba misy surprise kely ataoko aminareo tsy vitako no nanao an'ilay aloha angamba izy ihany no pasteur Ernest ihany no anao an'ilay candidat ny lanitra ezahako angatahana aminy satria tsy vitako le izy tsy vitako satria hafa ihany raha vo izy manao anazy efa nasorony radio assist tao amin'ny YouTube ilay zavatra tiako alefa dia hiezaka koa iresaka aminy iteny aminy hoe raha mba afaka ataony ilay vidéo momba ny candidat ny lanitra na enregistrena na atao ohatrany ahoana dia irahako aminareo izy amin'izay fotoana satria raha maky anazy eto fotsiny ahako mety tsisy tsirony fa rehefa izy manao anazy tamin'ny nahitako an'ilay izy nafinaritra be mihitsy. Ny fandarantsika dia misy rahalahy anankiray koa tokony hiditra eto fa mbola tsy manana fotoana izy mbola mifampiresaka izay amin'ny rahalahy mbola tsy manana fotoana izy fa tsy maintsy miditra eto izy any aoriana any tsy maintsy hiditra izy ary zay koa dia mahafinaritra anazy rahalahy zay ohatra ny ataoko ohatrany zokiko mihitsy ao anatin'ity radio kely ity miezaka foana zany izay olona afaka miara-miasa no ezahana zany mba miantso ohatran'izao mba ahafahantsika mahazo zavatra tsara fa tsy za foana andeha ataona hiteny eto foana ataontsika hiaraka amin'ny Jason ao anatin'ilay vavaka ataony amin'ny intelligence artificielle. Efa niteneniko anareo omaly hoe misy ny olona be tabe amin'ny TikTok manao vavaka na manao inona moa filazana izy ity manao témoignage na manao histoire na fiangonana sy ny karazany fa manafina ny anarany zany hoe tsy mametraka ny anarany nefa kosa Jason Legrand dia sa mametraka mihitsy izany Jason Legrand ny zavatra ataoko dia ataoko amin'ny intelligence artificielle na ny chatbot na tsy haiko hoe inona voice ny anaovany an'ilay izy manao anazy dia avy eo ny intelligence artificielle fotsiny no manamboatra ny feony. Tsara le izy satria raha tsy mbola manana fitaovana na ohatra zany dia tsara mampiasa anazy. Ndao arsika heno anazy alohany irahako aminao amin'ilay mba surprise kely irahako aminao. Seigneur, aujourd'hui c'est mardi, 22 juillet. Père, en ce jour, je m'avance vers toi avec un cœur chargé de gratitude et un esprit en attente de ta gloire. Car chaque jour que tu crées est une nouvelle preuve que tu n'as pas fini d'écrire mon histoire. Seigneur, je te rends grâce pour les batailles que tu as combattues en silence, pour les portes que tu as fermées pour mieux m'en ouvrir d'autres, et pour chaque souffle que je prends, qui me rappelle que je suis encore une œuvre en construction entre tes mains. Aujourd'hui, je veux marcher selon ta voie, claire comme l'aube et forte comme le tonnerre. Renverse en moi tout doute, toute peur, toute fatigue intérieure, et remplis-moi de feu, de paix et de force spirituelle. Je déclare que ce mardi est un jour d'accomplissement. Je refuse la stagnation, je brise l'accord avec la défaite, et j'embrasse le mouvement divin qui me propulse vers ma destinée. Père, sanctifie mes pensées, purifie mes intentions, et accorde-moi la sagesse d'agir selon ton plan. Je te confie cette journée, chaque rencontre, chaque silence, chaque détour, car rien ne m'échappe que tu n'aies déjà vu. Et tout ce que tu permets, je le reçois avec foi. Merci Seigneur pour ta fidélité indestructible, pour ton amour qui guérit, et pour ton esprit, Seigneur. Voilà, somary ohatran'ny tapaka kely le satria
hainareo ihany satria tsy maintsy récupéreko le izy amin'ny internet mba tsy ahafahan'le izy miveribery fa dia tsy maintsy matra misy problème kely foana zany le izy satria irerin'ny teny miezaka manatsara an'le izy amba mety tsy mametsiny ananareo amin'izay fotoana zay satria mbola tsy manana studio ako zay ny tena but ananana studio dia mba ahafahandrareo tonga dia maka aty dia mifampiresaka ohatran'izao direct zay ny tena but au fait fa akinina amin'Andriamanitra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Misy zavatra tiako zaraina aminareo satria pasteur Parany Ernest efa niresadresaka anareo momba an'le izy Olivier koa efa niresadresaka anareo momba ny Jesosy sy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy sy ny karazany reny ny vavaky izy moa ny anaran'izy ity Jason koa dia niresadresaka momba an'le izy. Misy zavatra tiako zaraina aminao ny atao hoe ilaina ny mivavaka. Matetika tsika dia adinontsika foana ny manao tsinotsinona n'izy io fait satria maika foana andeha hiasa anaty mpianatra mikarakara ny zaza sy ny karazany. Na za koa raha manao an'izany na matetika koa ako ny zanako efa miditra le any anaty malana anaty sotro ny sakafo efa miditra any anaty vava dia ny ankizy manomboka mihira hoe pour ce repas na hoe tonga dia mivavaka izy dia eo vao tonga saina be dia tohizako ny anahako satria ohatra ny vexé zany ako nefa tokony mijanona ohatra ny zaza zany mampianatra antsika foana hoe mila vavaka tsika ary tsy atao ambanin'ny zavatra io vavaka io. Na dia eny an-dalana ary ahako rehefa mandeha miasa dia na miala tao trano dia mivavaka foana satria tsika tsy maintsy maka an'ilay hery satria io hery anankiray ho hitintsika miatrika an'ilay ady lehibe le combat araka ny tenin'ny pasteur Ernest teo. Io combat io dia tsy vitatsika fotsiny ohatran'izao raha tsy miaraka mivavaka. Zay vavaka zay no ilayntsika isan'andro satria zay no ahafahantsika miona mivantana amin'Andriamanitra. Ohatra ny tenenin'Andriamanitra, ohatra ny tenenin' Jesosy hoe inareo tsara hoe tamin'ny alohan'ny nahafatesan'ny Mosesy dia niteny izy miresaka mivantana fasafasy amin'ny tare ohatran'izao Mosesy. Zay zavatra zay dia tsika koa tokony havita ohatran'izay au fait. Misy texte maromaro tiako zaraina aminao anankiefatra na anankitelo izy dia ndao ovakitsika ny voalohany. Raha ovakitsika ny voalohany dia tsika dia afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Afaka miresaka mivantana ianao amin'Andriamanitra araka ny Salamo 5:7 zay milaza hoe satria mpihaino vavaka ianao Jehova dia aton'ny olona rehetra. Ohatra ny tenenako anareo teo hoe manana zo tsika hiresaka mivantana amin'Andriamanitra ohatra ny Mosesy, any hoe mifanatrika ohatran'izao mihitsy hoe mila anao ahako afaka miresaka amiko ianao sy ny karazany. Raha ho tohizantsika tsika tadio tsara fa ny vavaka dia manokatra ny fono izy madame ny mpamina ny vavy Ellen Goldwyn hoe ny vavaka dia manokatra ny fonao amin'Andriamanitra ohatra ny fataonao amin'ireo sakaiza tena tianao. Matalanjona zany teny zany ary misy texte mampiseho an'izany eo amin'ny Matthieu 7:7 ilay zavatra nytenen'i madame hoe teo. Mangatady dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, mandondona dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Zany ny vavaka dia mila misokatra ny fonao araka ny tenenin'io tenin'ny mpaminany vavy io hoe mila misokatra ny fonao miantso ny anaran'Andriamanitra zany tsy maintsy mila mahatsapa zany ianao hoe ny zavatra rehetrarehetra zay teneniko dia tsy maintsy miverina amiko, tsy maintsy averina Andriamanitra amiko zany vavaka zany, tsy maintsy mamaly Andriamanitra, tsy maintsy misy finoana zany io, tsy maintsy misy fitiavanao, tsy maintsy manokatra ny fonao ianao satria fantatr'Andriamanitra foana hoe madio ny fonao miantso sa maloto. Zany ho tohizantsika satria misy olana kely mahatonga ny vavantsika tsy mivaly. Raha ohatra tsika ka hijery anankiray dia miaraka amin'ny finoana sy fahendrena zany vavaka zany izay hitantsika amin'ny Jakoba 1:5-7 zay voalaza hoe kanefa raha misy aminareo tsy manam-pahendrena dia aoka izy angataka amin'Andriamanitra fa omeny ilay fahendrena satria manome malalaka ho an'ny olona rehetra Andriamanitra sady tsy mba mandantsa, tsy maintsy mino tsara nefa izy rehefa mangataka
fa tsy i anahana satria izay mianahana dia toy ny alo ndranomasina tsofiny rivotra fotsiny sy atopatopany aoka tsy anapo andray zavatra avy amin'ny tompo ny olona to izany. Hitanareo tsara angamba io hoe tsy maintsy manana fahendrena antsika mba hahafahan'Andriamanitra manokatra ihany koa ny varavaran'ny lanitra. Ary Andriamanitra efa niteny ohatry ny teneny hoe mila tsy mianahana fa tsy maintsy ny finoana zany tsy maintsy arahana asa, tsy maintsy arahana fitiavana, tsy maintsy arahana fahendrena. Misy olana mahatonga ny vavantsika tsy mivaly. Tsy mahafantatra an'izany angamba tsika dia hitantsika ao amin'ny Isaia 7:5-2 sy 2 milaza hoe tsy fohy ny tanan'Andriamanitra fa mahavonjy, tsy lalondalovana ny sofiny fa mahare. Saingy ny eloka antsika no mampisy hevitra maro samihafa manelanelana antsika amin'Andriamanitra, ary ny fahotantsika no manery azy anafina ny tavany. Ho lavitra nareo ka tsy mahaheno atsika mihitsiny. Matoa Mosesy afaka niresaka azy mivantana ohatran'izao dia misy valiny dia satria maninona niezaka manala ny fahotany Mosesy manokatra ny fony amin'Andriamanitra dia mivalo azy le vavaka. Misy farany omeko anareo taddio fa manan-danja ny lalàn'Andriamanitra ka tsy tokony atao atsinotsinona. Tsary na elaela eo ahako. Ohabolana 20:20 izay milaza hoe voasoratra hoe izay manampitsofina tsy hain'ny lalàna na ny vavaka ataony aza dia maharikoriko ny tompo. Somary hijanona kely eo aho satria mety misy miteny off. Zaho raha mandika lalàna manaraka an'i Jesosy sy ny karazany ahako tsy manao ny lalàna araka ny tena izy manao an'izao soatran'izao nefa mivaly foana ny vavaka. Tadio fa misy Satana afaka mamaly vavaka ihany koa. Tsy mamenatra amin'ny tena izany satria efa niteniko anareo hatramin'ny voalohany teo hoe za dia ao anatin'ny fiangonana drafitra anankiray tsy maintsy miteny ny fahamarinana. Betsaka ny olona eto amin'izao fotoana izao no lavo tanteraka satria tsy mivaly ilay vavaka any amin'Andriamanitra noho ny fahotana. Misy ny mandeha manao pacte makany amin'ny Satana, makany amin'ny Satana dia manao loto, manao PMU na manao miloka any amin'ny casino sy ny karazany ireny. Na misy mangataka any amin'ny satria manana choix ianao mandeha direct any amin'ny any dia miteny hoe mila an'izao ahako. Fa tadio fa misy valiny foana iny zavatra iny. Andriamanitra tsy mamaly zavatra ratsy zany mihitsy. Izay ny différence an'ireo fotsiny. Andriamanitra rehefa fantany fa tsy mety ny zavatra ataontsika tsy hamme antsika mihitsy izy satria manina ilay fahotanany mahatonga an'izany. Satana raha vao mitomany amin'ny aminy ianao dia mangataka eo aminy eo dia miteny eo meo an'izao meo mena ianao fa tsy maintsy misy valiny eo. Ary matetika petapeany izy zany. Misy mpihira anankiray izay tamin'ny maty Johnny Hallyday. Tsy tenenareo ny anarany satria tsy tiako ny tenenareo ny anarany dia niteny izy hoe miandry ahako. Dia nanontanian'ny mpanao gazety izy hoe inona ny andrasanao? Lasy Johnny ino izy dia miandry an'ilay afatra ilay rangahy aho izy hoe raha oviana no anjarako. Mpanao rock and roll malaza be izy niteny an'izay tsy tenenareo ny anarany satria mbola velona izy fa miandry izy. Miandry an'ilay rangahy izy hoe hiteny hoe raha oviana ny anjarako. Efa fantany sahady hoe raha oviana ny anjarany satria nanao pacte niaraka tamin'izy. Tsika tsy manao pacte amin'izy na amin'izy na amin'Andriamanitra raha tsika tsy manao pacte fa kosa mino fa Andriamanitra dia tsy maintsy mamaly vavaka. Tsy maintsy miverina ny zavatra rehetra izay teneninao izay angatahanao rehefa angatahanao anatin'ny fonao araka an'ireo teny rehetrarehetra izay nomeko anao ireo. Tsy mandeha irery izany ianao amin'ny fiainana araka ny tenenin'ny pasteur Ernest ilay ohatran'ilay omaly koa raha hoe tadio fa Andriamanitra dia mitazona ny fiainanao tsy enjera satria ty tany ty boribory. Rehefa tena dinihana raha miodikodina io na mandeha ohatran'izao manano ohatran'izao dia raha ohatra ianao ka ry ambany ery tokony enjera ny lohanao nefa ain'Andriamanitra no mampijanona anao mitsangana mahitsy. Ataon'ny siantifika hoe tsy tadidiko intsony ilay mitazona niny
iny zavatra iny tsy enjera ampazanina bon tsy maninona fa manaraka ako miteny anareo an'le izy donc tsy tokony ho kivy mihitsy ntsika rehefa miaina eto amin'ity tany ity satria maninona tadio tsara io tadio raha mbola mitazona zay mahatonga anako miteny foana miverena ataovy zay iverenanao idiranao ao anatin'io lalàna fahaefatra io satria io ny tena olana fahaefatra sy ny lalàna faharoa amin'izao fotoana zao ataovy zay iverenanao hiditra ao anatin'io fa tsy hanary anao zany mihitsy ny Andriamanitra tompoko ary zavatra hitako teto amin'ny fiainako zany satria tao an'ny ala anao BBC ako dia niondrika teo amin'ny tsangam-baton'ny Maria anao an'izao dia niondrika teo misy valiny fa tsy mendrika zany tsy mendrika anahako zany tsy mendrika an'Andriamanitra zany satria maninona satria rehefa mieritreritra ianao akan'ity zavatra ty ahako dia iza namorona an'ity olombelona oatra anahako raha olombelona oatra anahako Olivier nampianatra anahy zay raha olombelona oatra anahako ny namorona an'ity dia apetraka ohatran'izao izy dia io ny vavahako tezitra ilay Andriamanitra name saina eritreritra fanahy afaka miteny afaka mieno afaka mandeha afaka mihinan-kanina ho tezitra izy saro-piaro izy satria maninona za olombelona nanamboatra an'ity andeha hivavaka amin'ity zavatra ty zay zavatra zay nytiako hiditra ao anatin'ny saintsika tsirairay avy satria miteny atsika foana izy hoe miverena ary za dia anisany miteny foana hoe miverena mialao amin'ny Babilôna satria Jehovah ny teny hoe mialao amin'ny Babilôna ary vahoakako toizantsika izy raha mbola misy farany dia ny fitiavana no zava-dehibe mba hatateraka izany vavaka ao zany marka toko fa raiky amby folo andiny fa 5:20 zay milaza hoe ary raha mijoro mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny adosony mba hahavelany rainareo zay any an-danitra koa ny adosonareo betsaka amintsika ny manadino an'io entre cousin entre frère ray aman-dreny namana ny any am-piasana sy ny karazany any nefa tsika dia fitaratra Jesosy raha natositosika dia mbola tia an'ireo nanositosika anazy izy ary mbola nananatra anazy tsika dia fitaratra an' Jesosy donc raha misy zavatra manahirana anao quelque part hoe tsy nentina ataoko tamin'ny ana dia asoro ny ampo asoro zany ampo zany dia andana ny mifonany aminy miezaka mifonany aminy dia mifona dia manazy anao no mifona matetika aty dia manao an'izany amin'ireo olona ao am-piasana satria aty dia misy ny olona tsy miaraba anao zany mihitsy na miaraba ary ianao satria izay ny fiainany ianao fitaratra anjaranao mampiseho an'ny atao hoe na mifilazana izy ty ohatra mampianatra anazy zany miteny hoe manahoana tompoko misaotra tompoko gaga ary zareo maheno an'izany isan'andro zay fotsiny no angatahan Jesosy amintsika hoe anjaranao na zandry ianao na zoky ianao ninona tsy mety teo aminao amin'ny havanao namanao fianakavianao dia tadio tsy valy mivavatsika mivavaka ataotsika raha tsy manao an'io zavatra itsika zay angamba no azoko amenanao farany mirary herinandro sambatra ho anao ahako amin'ity maraina ity misy hira ho zaraiko aminao dia kopakopa-tanana any amin'izay misy anareo tsirairay avy zay lavitra rehetrarehetra any mirary soa anareo tsirairay avy ary ingany Jehovah hitatana ny lalantsika mandrakariva ndao ary tsika hieno hira anankiray